raio ny anaran'i jesosy a mankasitraka anao zany amin'ny fahatsaranao misaotra jesosy fa nentinao etik'irey zay iona aminao ary fantatro jesosy fefa teto talohanay tsirairay avy reto anao misaotra tompo a fa fantatro a tonga eto zay hitady anao a ary minja jesosy a fefa manana zavatra homaninao anay tsirairay avy reto anao taio ara jesosy ty fotoanandroany ty ary aoka anao hiasa eto aoka anao hiteny eto ka sio ny fiainany tsirairay avy zay tonga eto raio hitanao ny ady atrehany hitanao ny situation sarotra iainany hitanao jesosy ny mampitebiteby azy aoka anao hikasika ny fiainany manokana androany mba tsy hitovy ny dirany teto ndray jesosy a ny voany eto androany fa andray hery izy andray fahasoavana izy andray fitahina izy amin'ny anarany jesosy amen tea tanana mafy tsika ho an'ny tompo a dia afaka mahazo toerana tsika rehetra voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fahasoavany a fa afaka miaona aminazy ndraika tsika mity arivany alakamisy ty miarahaba tsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a misaotra anao koa ny any na fohy fotoana ho an'Andriamanitra tena hoe nasehonao mihitsy ny any zany fa tianao Andriamanitra io tianao jesosy io iny any andro fety be andro réveillon be ty anao mbola tonga nandeha nitady an'ny tompo tadidio a fa tsy verimaina ifahatongavanao aketo iny any ho isy zava-panahy raisinao aketo ny any ary ho hitanao fa ny fanitsahanao ny titoeram-tenena fohy fotoana ho an'Andriamanitra anao a ho hitanao fa Andriamanitra koa afohy zavatra ho anao a amin'ny fotoana hitadiavanao anazy amen amen amin'izay mahafety anazy tsy ho lavabe ny fotoana antsika androany a fa afatra fohy a omeny tompo anao a amin'ity alakamisy 25 décembre 25 juin ty atsika zao raha mijery a efa misasaka tao mety marobe raha ny eritreretinao natao nandritra nanomboka janvier tapotra ihany ty ny sasaka ny taona ozonao ka raha mbola tsy hitako mihitsy le vita aminazy mety nanoratra projet marobe anao nanomboka début de l'année hoe zao raha ataoko zao raha ataoko zao raha ataoko misasaka taona na dia raika mbola tsisy niainga mbola tsy nanomboka mihitsy ara tenely akaikinao mbola tsy tara hoe fa mbola vitanao hoe mandra-pahavian'ny farany taona amen satria misy antony matotsika an'io a tsy tanteraka atsika ny projettsika voalohany loka zany dia antony avy amintsika manokana atsika mihitsy tsy te hihetsika atsika matahotra atsika midote hoe za ve ragnanan'izao dia ho vitako ty za ve ragnanan'izao dia ho vitako ty manomboka androany a reseho hitenanao io amen reseho ny tenanao hoe tsy maintsy vitako io satria misy Andriamanitra maventy be agnatinao koa afaka mitahy anao misy Andriamanitra maventy be koa misy fanahy masina agnatinao koa afaka mitarika anao fa misy ndraikany a zavatra tsy mety hoe avitantsika ny projettsika dia famisaviana tsotro zao fotsiny tsy tiany any tsy misy mankahala quelque part any tsy tiany ianao mba hanana raha manjary tsy tiany ianao mba hanana tokantrano tsy tiany ianao mba hiasa tsara tsy tiany ianao mba hilamina anatin'ny tokantranonao dia korotagniny alefany le fanany famisaviana fa androany a misy secret atoroko anao ty a mba tonga n'io mpamosavy tsy akasika anao mihitsy mba tonga n'io herin'ny devoly io zay gafigafy ataon'olona agny tsy akasika anao mihitsy dia raha mahazo an'ity fampianarana ty anao niany arao fa ho hitanao hoe misy osa amin'izay fiainako io
raha famisaviana aloha ka zany raha rahanao ty raha teneniko ty tsy akasikanao mihitsy matoa rahanao zay tsy vitanao zavatra nieritreretinao zay tsy vitanao avy aminao manokana eky tahiny tompontsika rehetrarehetra tadidio fa ny fiainana ara-panahy indrindra zare amin'ny tontolo ara-panahy kany bien organisé tsara mihitsy indrindra fa ny devoly indrindra fa ny olona mankahalanao io olona te hamotika anao io organisé ny tsara ny tegna bien organisé izy alohany andeha anao zavatra tsy manjary aminao ohatra anatin'izany zao raha ohatra zao tiany gafiana le arabola ohatra tsy tonga dia hoe nahazo vola 1 million anao niany dia alainy niany igny fa étudieny tsara hoe isan-kinona izy mahazo vola inona raha tegna ilany volany tegna étudieny amin'ny antsipiriany fiainantsika kristianina io izy tsy tonga hoe niany izy te andravanao dia mandravanao niany zany fa misy plan maty-paika mihitsy ataony mba atonganao simba atonganao rava tiany gafiana zao tiany hidirana zao ny tokantranonao fiainanareo mivady ny fifankatiavanareo anaty tokantrano koa tsy tonga dia niany izy fa étudieny hoe inona me raha tsy tiany viavy re inona tsy tiany madama inona tsy tiany ramse le raha tsy tianao igny mihitsy hainy hoe zao raha tsy tianao dia agny mihitsy izy manafika tsy akeke io fa étudieny tsara mihitsy ny problème nefa atsika mivavaka tsy mba bien organisé zany zegny raha tiatsika atao zegny raha mahafinaritra ny fotsika te hivavaka atsika mivavaka te hifadianina atsika mifadianina tsy mba misy hoe règlement hoe rehefa zao za tsy maintsy mivavaka rehefa zao za tsy maintsy magnano an'izao amin'ny ara-panahytsika kristianina jerena amin'izay tsika avakeo mora be midevolo miditra amin'ny fiainantsika satria atsika tsy mba misy organisation zegny zay tiatsika atao fa manomboka ny any ianao mila miala amin'izay raha tianao atao zay fa ametrao discipline ny ara-pananao fa ho hitanao fa tsy azony devolo kitiana zany ianao tsy azony famisaviana hidirana ntsony ianao tsy azon'ireo mpankahalanao hidirana ntsony fiainanao io satria amin'ny fotoana ianao bien organisé spirituellement lasa misy fefy magnodidina anao io lasa misy fiarovana anao dia tegna tsy azony satana kitihana mihitsy le fefy aminao nefa tsy hoe fefy tsotra fefy kakazo fa fefy afo mihitsy magnodidina anao ho tonga aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy amen manomboka ny antsika aza magnano zay raha tiatsika atao fa mametra mihitsy hoe isaka n'izao za mivavaka isaka zao za magnano an'izao mamaky baiboly isaka n'izao za mifadianina isaka zao za mandeha mpiangona satria ny fiainantsika atsika miaina karan'izao aranofo be fa avy amin'ny tontolo ara-panahy daholo ny zavatra rehetrarehetra vakitsika ny amin'ny Efesianina 6 Efesianina 6:12 Efesianina 6:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa isika ozy izy tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa misy ambaratongany mihitsy teneny akao amin'ny fanapahana oziny zay vo amin'ny fanjakana zay vo amin'ny mpanjaka ny fahamezinana dia zay vo izy amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra farany zegny le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa voalohany raha manafika atsikany misy fanapahana ty amin'izao tontolo zao ty le devolony latsika taty nalefa rehefa tsy niankohoka tamin'Andriamanitra izy dia nalefa taty misy etape karan'izany raha miady amintsikaan'io fa atsika isaka mivavaka nefa miala amin'ny anaran'i Jesosy devolo manelingely zay dia maivagna kely aminazy mandresy atsika satria ny anazy misy etape dia mba antanio le olona akaikinao ny spiritualiténao veo mba misy etapony koa
ary tadidio fa devoly tsy afaka miditra amin'ny fiainantsika zany raha tsy efa nanokafantsika lalana. Agnisan'ny varavarana sokafantsika ho an'ny devoly zao le fahotana tsy bebahantsika regny. Varavarana sokafantsika ho an'ny devoly zao atsika tsy mankatoa tenin'Andriamanitra. Varavarana sokafantsika ho an'ny devoly zao atsika tsy mazoto mivavaka. Fa manomboka ny any zany idio. Satria rehefa tsisy varavarana idirana izy tsy afaka miditra amin'ny fiainanao tsony. Na dia te hiditra izy fa tsisy fika. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy fika ny devoly amin'ny fiainanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen na. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ary tadidio fa devoly mafantatra any amin'ny monde spirituel fa misy olona io tsy azony kitigna mihitsy. Anao mety mieritreritra le pasteur regny fogna zany, le mpandroaka devoly regny fogna zany, anao koa azony devoly atao tsy mikitika anao. Ary rehefa jereny olona anankiray ka amin'ny tontolo ara-panahy tonga dia fantany hoe intouchable ry raika ry ozy izy. Vao iny fois mikasika an'io ozy izy dia za ndraika ny nomby. Misy zany ny spiritualité n'olona sasany rehefa magnandrakandrana le mpamosavy mandeha mikitika anazy, rehefa magnandrakandrana le devoly mikitika anazy, dia lasa le raha tokony nalefany tamin'le olona le kristianina raika lasa mierigna aminazy. Ary izy mierigna aminazy io tsy mba le tsotsotra te alefany aminao fa mitombo izy rehefa mierigna aminazy agny. Anao tsy ahita devoly mandehandeha zany fa olombelona sainy mandeha miady aminao io, olombelona sainy mankala anao io fa le fagnahy agnatiny akao. Nisy fotoagna za tsy haiko mihitsy moka zany fa ty tongotrako tiky tegna tiana devoly atakena mihitsy za rehefa misy raha mahazo anazy tsy maintsy agny amin'ny tongotrako any. Dia tamin'izany za nivavaka dia niteneniko hoe ataovy mierigna amin'olona agnandefa n'ity tany ho aty raha mitongotra anahy ty. Après une semaine za nisy olona le olona efa le raha zany fotrony efa misy dodododo fogna za hoe mety zao olona zao navita an'ity. Après une semaine za nagnontany ary mba aiza hoe olona karahan'izao fa karaha paela tsy hitako. Dia nisy niteny taminahy agny izy agny ozy zareo tongotra anazy mivoto be tsy afaka nandeha. Dia comme koa zany koatrany ny confirmer raha taminahy le raha nitenen'le olona. Tongotra anahy tamin'izay tsy afaka magnitsaka vody tongotra gauche ty. Vao mandeha vody tongotrako gauche dia marary be karatroborina filo regny. Efa nataoko vavaka nataoko na jiaby tsy mety miagny jusque zany sisa nampijanona anazy nandeha namafatra am-piangonana zaho namafa mega eglizy io tsy azoko onona tsony nialany tamin'afo takeo. Le izy nefa haiko hoe tsy aretigna médical le izy fa aretigna famosavigna. Fa après une semaine zany niteny an'izany regniko efa takeo mivonto be ny tongotrany tsy afaka mandeha. Ka hitanao misy olona io magnandrakandrana anao. Tsy fantany hoe anao tsy azo kitiny. I raha nalefany aminao igny amin'izay mierigna aminazy agny mitombo 2 fois 3 fois izy aminazy agny. Na dia anao avake anao ndraika avake malahelo mba mampalahelo izy tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ka raha tianao anao tsy azony devoly kitigna, tsy azony famosaviana kitigna, dia andana mivavaka entre minuit à 3 heures du matin. Zany le antsoina hoe intercesseur de minuit. Io tsy hoe iny any anao misy ady atrehina dia hivavaka anao mirombe 10 alina. Fa rehefa milamindamagna anao dia mipetraka. Fa ataonao régulièrement, isan'andro, na fety andro, na misino andro, tsy adinonao mivavaka amin'ireo fotoana ireo. Amen.
neninao moko indraikindraikany rehefa mafimafy alertanao dia hoe ifo zagnany marenal fa rehefa nilamagna nare mivady adinonao ifo mirombe folo aly tsisy volanao azonao ondogna ifo mirombe folo aly dinonao igny raha mbola karanjany fivavaka anao mbola hitratrany anao zay fa rehefa fotoagna anao mivavaka tsy mitsatra na amin'ny andro inona na amin'ny andro iny mety possible raha hoe marary anao fa mbola mivavaka fo fa ho hitanao fa tsy azony devoly idiragna zany tsy azony famosaviana idiragna zany mihitsy fiainanao io matony ianao mbola sainy idiragna io mbola tsy ataonao permanent le vavaka anao fa amin'ny semaine ty anao karaha mirehitra be mihitsy dia magnano amin'ny semaine ambony anao rera-drerakasa aleloko zany na mba magneno ke réveil pinao fo mandry anao voalohany anao manomboka anazy mbola kely karaha jirona laboziro igny re jiro mirehetra fa rehefa ataonao matetika amantognany io hitanao io lohanao io misy afo mihitsy ary igny le atao izovy marô mitsika reka sa hikasika afo na mba ataoko olo mierigna olo karakory zay na mba hipitiana menaka magnano frity marary indrindra hoe andeha kasika afo hitany zao hoe afo io amin'ny lohanao io ny olona mpivavaka minuit misy afo io lohan'io miody matetika amina sary mina katolika regny misy anazy misy karaha sary magnano an'izao boribory zay karahan'iregny raha misy aminao rehefa anao mpivavaka amin'ny 12 alina na dia voalavitra devoly dia efa tsy sany magnatona anao satria hitany hoe misy raha mirehitra andohanao ndre tahiny tompontsika rehetrarehetra amen ka na devoly mielon'oro manakory tsy andeha asaky agnatona anao mihitsy dia mba ntanila akaikinao isaka ny firy anao mivavaka hoe dia mba efa firy volagna anao zay nagnano anazy nentsika ao matetika rehefa mafanafana atsika dia ataontsika le izy na hoe misy raha maneritery atsika dia atao fandana ataovy isan'andro na dia reraka raha misy fotoagnany anazy zao za tegna marigny reraka be mihitsy ary magneno irevay renko mavesatra mihitsy masoko io ifo fa tegna miforce vatana na dia ataoko tsy navita lava za fantako fogna nivavaka za tamin'ny 12 io mety 5 minutes vitako dia matory za satria reraka fa ny ataoko azo antoko hoe tsy maintsy nifo za tamin'ny 12 nivavaka tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tenely akaikinao raha tianao tsy azony devoly kitiana fiainanao io andana mivavaka amin'ny 12 alina dia tsy atao rehefa taitaitra fa atao isan'andro mandra-pialanao ambony tany zany ataovy azo antoko hoe nivavaka anao isaka amin'ny 12 alina igny ahozonao avako sarotra eky izy zany rehefa tianao anao tsy azony devoly kitiana vitanao fo zegny ko mbola zakanao iadiatrenao dia aza mifofa mandriafo fa kofa tsy zakanao mifofogna anao tahiny tompontsika rehetrarehetra amen anao zany rehefa le mivavaka dia atao systématique le izy fa tsy atao hoe tiagnano dia magnano tsy tiagnano dia mijanona ataovy systématique ataovy régulier amen vognona anao agnanao magnoara me dia hitanao hoe i raha jiaby le tsy resinao hatramin'izay regny lasa resinao azy ny faharoa dia ny mpidera marina le fiderana aketo tsy hoe le mitsangana aketo dia mihira tsy hoe le mandia aketo tsy hoe le manandra-tagnana tsy hoe le mandoalika fa tegna hoe ataonao fiainanao mihitsy zany hoe mideran'Andriamanitra zany misy sasany hoe te hitan'olona izy dia mitsangana aketo dia ataony mafy be feony magnovokovoka be izy mandia nefa izy quelque part agnaty tokantragnony agny tsy mahavita an'izany aby fa ny fiderana ataovy systématique Andriamanitra dia mitoetra eo ambony fiderana
ary ny olona mpideran'Andriamanitra dia misy fanatrehan'Andriamanitra fogna fiainany. Aza atao hoe raha te hideranao rehefa mafy ny ataka dia za tsy mahavita hideran'Andriamanitra zany. Fa na tsara na miratsy andana dia rao Andriamanitra. N'aiza n'aiza misy anao andana dia rao Andriamanitra. Ny mideran'Andriamanitra tsy voatery hoe miteny, tsy voatery mihira, fa ny fitondran-tegnanao ve maneho fideranany zanan'Andriamanitra zany. Ny fomba mampanaonao isan'andro ve magnome fideranan'Andriamanitra zany. Tadidio fa rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra aminao tsisy raha azony dia volo-kitihana aminao satria raha mandeha keo izy le grand plus que grand miaraka aminao. Tsisy olona mahakasika anao zany na dia te hikasika raha izy. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ary nizaniza ty andravanao rehefa tena mpidera marina anao tsy azony dia volo-kitihana satria na dia anao mandeha io Andriamanitra miaraka aminao fogna. Amen. Amen. Tahiny tompontsika rehetra. Ary anao rehefa mpideran'Andriamanitra tsy anao raika voaro fa ny olona manodidina anao voaro daholo satria ny présencen'Andriamanitra tsy hoe aketo izy dia aketo fa misy rayon zany le fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ka zay rayon tratra n'igny fanatrehan'Andriamanitra igny jiaby voaprotégé daholo. Agnatin'izany loko voalohany vady aman-janaka anao ny fianakavianao voaprotégé daholo. Ka rehefa midera antsika andana ataovy amin'ny fo. Aza mila hoe fankasitran'olona, aza mila hoe te ho hitan'olona, fa rehefa hidera ihany ianao dia ataovy hoe ho an'Andriamanitra. Na dia agny anaty tokantranonao any ianao rehefa midera anao dia ataovy hoe ho an'Andriamanitra. Fa aza hoe sao dia za ataon'ny pastera tsy midera ke, na za ataon'le rahavavy zao, fa rehefa manao zavatra ataovy ho an'Andriamanitra. Amen. Ny fahatelo ny zavatra mila ataonao dia ny fifadikany. Raha tianao anao tsy azon'ny fampisaviana kitihana andana amin'ny fahadianana. Tsy hoe te hifadianana anao dia mifadianana, tsy te hagnano anao dia mipetraka, na hoe rehefa entanina ihany 21 jours tsika manomboka début de l'année zay vao magnano, fa anao mihitsy mametra andro atokanao hifadianan-kanina agnatin'ny herinandro raiky. Dia aza digno mihitsy n'aiza n'aiza misy anao ninona ataonao rehefa le andro ny teneninao hifadianana hany dia andana ataovy. Amen. Amen. Karaha ny antsika zao isaka zoma tsika mifadiana, izao fifadianana maray amaraigna zany mahazo grâce satria fety eo afaka mina. Fa rehefa mba amin'ny andavanandronao mba vitanao hoe mifadianana isaka zoma zany, na dia ataoko hoe mety tsy afaka anao mandeha am-piangonana ty miasa, fa ataovy azo antoka anao amin'ny tany misy anao ka mifadiana. Amen. Amen. Ataovy systématique zany fifadikanana anao, fa tsy hoe misy ady mafimafy atrehanao io dia lasa anao mifadianana, fa ataovy systématique. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Amin'ny fotoana anao mifadianana manombo ny nofinao anao fa ny ara-pananao kosa matanjaka. Rehefa matanjaka ny ara-pananao dia mitombo ny autorité spirituelle anao. Ny olona mpifadianana zany rehefa miteny izy dia tsy maintsy ekeny lanitra, satria ny olona mpifadianana dia manana autorité spirituelle. Tenely akaikinao noviagnanao ke ny fadianana farany hoe ny sasany nambalesaka zoma tenenina am-piangonana ka mbola tsy efany nambalesaka zoma izy mbola mangalatra hely maloko zay vo izy mandeha ty, namba izy tsy mandeha ty io mandraindray loka izy dia efa mihinana, andeha hinana composé loka zaho sy ty hihinana za zany.
raha tianao hitombo ny autorité spirituelle anao ndana amin'ny fahadianana ary ny olona rehefa manana autorité spirituelle dia misy garde corps be mihitsy hitanareo zao mpitondra fanjakana reo zareo manana autorité dia rehefa mandeha zareo misy garde corps hoe misy gendarme miescorte anjareo hoe misy polisy miescorte anjareo hoe dia karan'izany koa antsika ny eo amin'ny tontolo ara-panahy rehefa anao manana autorité spirituelle misy anjely marobe miescorte anao eo amen anao nefa misy anjely miaraka aminao tsy anjely raika tsy anjely roa fa anjely maro mandeha miescorte anao vao mivoaka tragno anao dia efa pareke zareo izy io moa ka ny raika ny tokony mbo sokafon'Andriamanitra masom-pagnatsika ny dia mahita raha jiaby magnodidina atsika ny hoe indraindraika atsika ny tsy azotsika antoka hoe misy anjely le miaraka aminah dia matahotra atsika rehefa hivoaka tragno tebiteby atsika rehefa misy raha trehiny fa ny olona mpifadianina misy anjely marobe miaraka aminazy ary io anjely reo tsy le anjely andeha himeme regny tsy le anjely andeha hisangisangy reo fa magnoarany mikasikasika anao hoe dia mahita rara amin'ny anjely reo izy tahiny tompontsika rehetrarehetra dia teneny le olona akaikinao mba tianao hoe manana raha karan'izany hoe zany mahatonga olona tsy azon'olona atao raha tsy manjary mihitsy fa vo iny foaly le olona magnano raha tsy manjary anazy dia izy ndraika voa satria amin'ny fotoananao olona mpifadianina reo escortanao reo tsy andeha hitsikitsika amin'olona magnano raha tsy manjary anao mihitsy fa amiany mafy agny reo mba jereo koa garde corps ny présidentsika ny regny magnoarako anao mandeha mikasikasika ny président fa dia ataony mamaka tsara ary tsy mitsitsy izy fa tonga dia masaky mitivitra dia tenely akaikinao karanjany atsika nio hoe amin'ny tontolo ara-panahy hoe atsika zao ara-nofo dia tsy hitatsika le izy fa zany zavatra misy amintsikany tenely akaikinao rehefa tsy tianao kitikitian'olona fiainanao hoe tsy tiany devolo kitihana fiainanao andana mba mifadianina amen amaraigna mahazo grasy mahazo mihinana e so dia anao ndraika amaraigna ifadiany mampirisika minja mihinana amen amen tahiny tompontsika rehetrarehetra ny olona zany rehefa mpifadianina dia ankoatran'ireo anjely reo a ny vatany manontolo mihitsy lasa afo tsy haiko anareo la mpijery le dessin animé le film science fiction reko fa misy film zay a izy zany rehefa vingotra tonga dia mivadika afo mihitsy vatany dia io mandory tsy tadidiko moa ka agnaran'igny film igny fa misy film karan'izany tsy hoe ianao rehefa vingotra dia mivadika afo fa ny olona mpifadianina tegna afo mandehandeha mihitsy izy tahiny tompontsika rehetrarehetra ny farany a raha tianao a tsy azo ny famosaviana hidirana ny fiainanao andana mba olona mpamela iloka ozinao mafy ekiraika ty e le telo zany mety ho vitako ihany fa amela eloka mavesatra e tenely akaikinao ndana mamela eloka hoe na karakory degré na raha tsy nanjary nataon'olona anao ndana mamela eloka amin'ny fotoana atsika nio tsy mamela eloka nanokatra varavarana ho an'ny devolo tsika zay ary tadidio fa raha Andriamanitra tsy namela eloka atsika ny tamin'ny atsika mbola tamin'ny fiainantsika taloha tany efa maty atsika jiaby hatramin'izay fa tsisy niaigny tambony tany fa Andriamanitra namela eloka atsika matotsika mbola karan'izao andana koa ataovy zay toetran'Andriamanitra zay mamela eloka ary fotoana zao hiditra sy moa magnaraka atsika afa-kerinandro raiky raha tianao ilamina io enim-bolana anao magnaraka io tadidio daholo hoe iza le olona nagnano raha tsy nanjary anao dia ndana mangataka amin'ny tompo mihitsy aho ame fo zaho hoe mba vita mela anazy
matetika même na diantre na mpivady ara rehefa mpivady zay tsy nifankahazo karaha ohatra le raika le vehivavy nanana ny mary tsy mety mihitsy io raha tsy efa hoe le lehilahy le tsy marina mandeha mifona marina raha teneniko zegny sadisy ho an'le manambady dia indraindraika anao rehefa le sorena be miramsenao na sorena be madamanao regny ozy nao avy laikeo fa za tsy havitako aza zagny raha mibagna agnatin'ny talandoa io tenela akaikinao andana mamela heloka aza miandro hoe zay diso taminao ihany ny andeha hifona aminao fa anao mihitsy magnatona dia avelao ny helony libereo zany fonao hoe mba tsy avesatra aminazy satria ny olona mitahiry lolo-po mibloke fitahina izy io hoe tahiny tompontsika rehetrarehetra ary matetika le raha ataon'olo atsikany a le raha mahavesatra le raha tegna ozonao hoe tsy mampite amela mihitsy ty anao indraindraiky ozonao za vilay maty fogna za fa za tsy aefa tsy toetran'olona mivavaka zany ary raha mbola zany toetrantsika ny mivavaka dia mora be amin'ny devoly miditra manafika fiainantsika mora be amin'ny devoly mandrava fiainantsika fa manomboka ny any idio ivaravarana io amin'ny alalan'ny famelan-keloka vantan'io akaikiny izo zao olona nananao alahelo io hoe izo hoe olona nananao raha navignitra anao e sasany amin'ny andro rake zao mbola vignitra amin'ny ramosely fogna sasany mbola vignitra ny madamany nefa andro fety be ty fotoana zao anatonanao anazy fotoana zao ifamelanareo heloka fa ho hitanareo fa rehefa fotoana anao mamela heloka voalohany anao aloka libere maivagna be anao dia ny magnaraka misy varavarana sokafon'Andriamanitra ambadika ny famelan-keloka eo raha tianao ho tahina ny enim-bolana anao sisa le olona nanana alahelo aminao amin'izao ndana velao izy ary rehefa magnanao vavoady mihitsy amin'Andriamanitra na mbola izovy agnany raha madiandiagnana any mbola ho avy mbola mamela fogna za tenela akaikinao mba vitanao zany hoe efa hitanao zao fantatranao zao fa igny olona igny le magnano raha tsy manjary aminao isan'andro isan'andro igny olona igny le magnano raha hafahafa aminao isan'andro dia efa mboary mihitsy fonao ary mitenena amin'Andriamanitra mbola melananjy fogna zany na mbola magnano izy tenena akaikinao vitanao zany ve hoe tahiny tompontsika rehetrarehetra zay ny afatra foy androany mbola tsy tara nda natao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amen dia mba antany le olona akaikinao inona hoe raha mba voarainao ny any hoe rehefa mba niteny raha voaraina izy dia hivavaka antsika tiaka anao raha hitsangana mihitsy dia hivavaka dia mitenena amin'ny tompo mihitsy ianao hoe Jesosy regniko izy takeny hoe mihoery za mba ho mpankatoy mihoery za mba vita hivavaka amin'ny 12 alina mihoery za mba vita hifadianina mihoery za mba vita mela heloka ary mihoery za mba tena ataoko fiainana zany hoe fiderana zany fa tsy andeha ampahazarana rehefa hideran'ny tompo asany raha toarany vavako amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fahatsaranao misaotra Jesosy ny amin'ny teninao zay nomeno anay raha maha olombelona anay Jesosy dia tena hoe sarotra aminay ny anatanteraka an'izany androany kosa zay Jesosy dia matoky fa nomenao lesona zay arovonina zay reto ankatohan'izany meo anay Jesosy le hery ahafahanay hitady anao ahafahanay hivavaka ahafahanay hifandray aminao misimisy kokoa mehoery zay Jesosy ahafahanay hifadianina mehoery zay Jesosy ahafahanay amela heloka satria sarotra aminay Jesosy zany hoe mamela heloka zany mehoery zay Jesosy mba tena hompidera marina zay fa tsy andeha ampahazarana fotsiny tahio arany tsirairay avy te hita fiainam-baovao zay Jesosy ny amin'ny enim-bolana sisa mbola omenao anay amin'ity taona 2026 ty
te hita fipoana zay Jesosy ary tianay Jesosy ny fiainanay ireo tsy azony devoly ravana, tsy azony devoly idirana. Aokanao Jesosy anomery anay mba ho mpankatoa zay. Satria matetika Jesosy mandraraka anay dia tsy nifankatoavanay. Mehoery zay Tompo mba hahatonga anay ho mpankatoa ny teninao. Mankasitraka sady Jesosy ny amin'ny fandresena zay efa omenao ny tsirairay avy. Mankasitraka sady Jesosy ny amin'ny lalana zay efa ho sokafonao amin'ny tsirairay avy. Mankasitraka sady Jesosy ny amin'ny fitahiana zay efa homaninao amin'ny tsirairay avy. Dera ny laza mandrakizay Jesosy dia ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka antsika rehetrarehetra. Zay ny fotoanantsika androany hariva. Misaotra n'Andriamanitra antsika ny amin'ny fahatanteran'izany fotoana zany dia azadiny fa rapitso antsika misy culte manomboka amin'ny eny. Dia mandray ny ositry ny fahaleovantena. Ho hitanao fa ambadika ny ositry ny fahaleovantena io aleo tena arabola amin'izay anao. Aleo tena aratrano amin'izay anao, mba tsy anao tsony zany ho mpanofa zany fa mba ho tompony amin'izay anao. Zay zavatra mety tsy nampaleo tena anao hatramin'izay fa ho hitanao ambadika ny fotoana rapitso io ho hisy fovany. Dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga miditra amin'ny enina antsika maraina. Atao mandraindraigna mihitsy ilay izy amin'izay mirava bonheur antsika avake dia mbola afaka mikarakara sakafo sy mikarakara fety agny an-tokantranontsika tsiraikaraika. Dia ny fitafintsika rapitso satria fetim-pirenena no mahazoana firaisana antsika magnano fitafim-paritra. Zay fitafim-paritra mametimety anao sy mampalaizilazy anao ataovy. Rehefa ozinao atamatavy mety aminao dia ataovy. Fianaratsoa mety aminao dia ataovy. Fa manao fitafim-paritra antsika rapitso. Tahiny Tompo dia tao amin'ny namagna zay tsy tonga aketony antaomindao fa misy fotoam-bavaka antsika rapitso miditra amin'ny enina mandraigna aza tara fa miditra amin'ny enina mandraigna antsika dia mba alalo antsika mirava dia mbola afaka magnano bazary, mbola afaka mandeha mizaha défilé aby anao vakera te hijery défilé. Tahiny Tompo tsika rehetrarehetra anao fanatitra antsika dia raha vonona ny fanatitra anao asandrato fa tsofintsika rano zay fanatitra zay. Tahina Jesosy ny fanatitra zay ataonay raiso ankasitrao ho voninahitry ny anaranao. Zay rehetra mamafy Jesosy androany ho tahinao mihoatra ny izy. Na mafy vola izy Jesosy amin'ny fanjakanao tononoko fa hijinja vola koa izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tatazantsika ny fanatitra.